Ho afaka andrainy lalao mibaria amin'ny volana Jona ve ny kianjan'ny Mahamasina. Igadony eto Madagasikara rahampitso alaka misy Yoshua Andreas Hoebeb izay teknisiana avy amin'ny Confédération Africaine baolina kitra izay itsirika ity kianjan'ny Mahamasina ity. Ny faefatra ka hatramin'ny fahinan'ny volana Aprily izao izy no itoetra eto Madagasikara ka isy ny fanaraha-maso ireo torolalina izay efa nataon'ny Confédération Africaine baolina kitra sy ireo asa tsy maintsy atao mialohan'ny volana Jona mba ahafana mandray ireo lalao izay ionan'ny Madagasikara sy Comore andaniny ary Madagasikara sy Mali ankilany. Niverina nidina an-dalambe indray ny mponina eny avaratra Ambohitsaina sy ny manodidina androany alarobia folakandro noho ny tsy fisian'ny rano eny an-toerana. Nametraka sakan-dalana indray ireo mponina ary nandoro sampakazo. Nilaza sorobaventy ihany koa izy ireo anehoan'ny fitakiana. Tonga malaky teny an-toerana moa ireo mpitandro filaminana izay efa tena manodidina hatramin'ny maraina mba hanaparitaka ireo vahoaka izay tesitra. Nanomboka omaly talata no efa nidina an-dalambe sy nanakandalana ireo vahoaka teny Antsameva, Fort-du-Chêne sy ny manodidina. Nitotena Katso sy ny manodidina izany androany alarobia maraina ary nilaza hatrany ireo vahoaka fa ahitrony hetsika raha tsy mivany ny olana. Raha ny filazam-pony eny an-toerana dia efa mbolana maro no zara raha misy rano tonga eny amin'ny faritra misy azy ireo. Voatery noho izany no mponina mandeha matsaka eny amin'ny toerana lavitra indraindray hatrany Atsiadana vao mahita rano mandeha. Famakiana trano sy hialatra no ilazan'ny orinasa Jirama ny fanjavonany vola mitentina 730 tapitrisa ariary very omaly talata maraina tao amin'ny Jirama Antsiranana izay napetraka tao anatina vata mafy izay mihidy. Vata efa misokatra nefa no vatan'ny chef de caisse raha nambaran'ny avy ao anivon'ny orinasa Jirama ka tsy hita tao intsony io lela vola io. Nalaza kosa izy ireo fa hojerena mandritra fanadihadian'ny polisy izay voarakitry ny caméra de surveillance mba hahafantarana ny zava-mitranga. Nametraka fitoriana ho an'olona tsy fantatra araka izany ny orinasa Jirama mahakasika ity fanjavonany vola 730 tapitrisa ariary tao Antsiranana ity izay. Vita ny asa fanamboarana ny tetesana tao Analabe amin'ny lalam-pirenena faha 12 izay mampitohy ny vondro sy vangain-drano eo amin'ny teboka kilometrika fa 700 raha ny nambara ministeran'ny asa vaventy androany alarobia. Azo andalovan'ny fiarakodia ny tetesana raha toa ka tsy afaka ny famezivezy ny fiara nanomboka tamin'ny farany herinandro teo noho ny ora mikija tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana Nosy izay nahatonga ny fiotsahana. Ity tetesana ity no mampitohy ny rony sy vangain-drano mandalo ny Manakara sy Vohipeno. No mafisina araka izany ny moron'ny renano mba iarovana ny tetesana tsy ho anrika indray ho iatrany ny eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Olona miisa 30 eo no voarorita amin'ilay raharaha fiondranana antsokosoky tamin'ny vedety izay saika ho an'ny Mayotte no arahin'ny Gendarmerie maso an'izao fotoana izao ambanizao. Tompon'ilay vedety nikarakara ilay fiondranana antsokosoky sy mpandeha tamin'ilay vedety ireto olona ireto mbola mitohy fanadihadiana momba ity raharaha ity raha ny vaovao nampitahin'ny Gendarmerie avy any an-toerana hatrany.